C'est pourquoi c'est une grâce encore pour nous ce matin Zay ny antony hoe tena fahasoavana ho antsika amin'ity marainty de nous retrouver dans la présence du Seigneur. no mifankahita eo amin'ny fanatrehan'ny tompo. Et nous ne cesserons jamais d'avoir de la reconnaissance envers sa grâce. Dia tsy tsahatra ny any fankasitrahana amin'ny fahasoavana mihitsy isika Pour ce qu'il a fait pour nous. ny amin'izay nataony ao antsika. Hein, c'est pourquoi nous ne pouvons cesser de le remercier pour sa grâce. Dia zay ny antony hoe tsy mitsahatra isika misaotra azy ny amin'ny fahasoavany. La grâce de Dieu envers nous. Ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika. Et c'est important de considérer cela, frères et sœurs. Ary tena zava-dehibe ny fihaverantsika an'izany raha lasanabavy. Je me rappelle que je vous ai déjà dit cela, Ary tadidiko efa niteny an'izay taminareo que c'est par grâce que nous sommes sauvés. hoe tamin'ny fahasoavana no namonjena antsika. Hein, c'est par bonté, c'est par amour Tamin'ny fahatsarana, tamin'ny fitiavana que le Seigneur nous a sauvés. no namonjen'ny tompo antsika. Et personne de nous ne méritait quoi que ce soit. Ary tsisy mendrika na inona na dia iray tamintsika ary. Hein, ce que nous avons lu dernièrement, ce que l'apôtre Paul nous dit, que nous étions étrangers de toutes les alliances. Tamin'ny vakitsika farany aho isika dia mpivahiny tamin'ny fanekena rehetra nolazain'ny apôstôly Paoly Il nous dit perdus dans le monde. very teny amin'izao tontolo izao. Et chacun de nous, nous étions destinés à la perdition. Ary ny tsirairay avy amintsika dia efa tena ho any amin'ny fahaverezana, voatondro amin'ny fahaverezana. C'est pourquoi nous avons besoin de considérer cela, frères et sœurs. Dia zay no mahatonga antsika hoe mila mihevitra an'izany raha lasanabavy Que chacun de nous, nous étions destinés pour la perdition. hoe ny tsirairay avy amintsika dia efa voatendry ho amin'ny fahaverezana. Parce que le péché nous séparait de Dieu. Satria ny ota dia nanasaraka antsika tamin'Andriamanitra. Et nous ne pouvons rien avoir de sa part. Ary dia tsy afaka nandray na inona avy aminy isika. Parce qu'il est saint Satria izy masina et nous étions pécheurs. dia isika nefa mpanota. Et il a manifesté sa grâce envers nous. Fa izy naneho ny fahasoavany tamintsika. Hein? Amen. Et il ne nous a pas fait payer rien du tout. Dia izy nefa tsy nampandovidiny na inona tamintsika. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit c'est par grâce que nous sommes sauvés. Zay mahatonga ny apôstôly Paoly milaza hoe fa fahasoavana no namonjena antsika Par le moyen de la foi tamin'ny alalan'ny finoana que le Seigneur lui-même a mis dans notre cœur. zay ny tompony tena mihitsy no nametraka an'izany tao anaty fosika. Allons pas croire que la foi, nous l'avons eue. Ary aza mihevitra mihitsy hoe ny De finoana dia azontsika avy amintsika manokana. Mais c'est un don de Dieu. Fa tena hoe fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra Dieu nous izany. a fait don de la foi Andriamanitra nanome atsika fanomezana pour ny que amin'ny nous puissions finoana croire en Jésus mba ahafahantsika mino an' Jesosy et pour que nous puissions bénéficier de sa grâce. dia mba ahafahantsika mahazo ny fahasoavany. Et la grâce de Dieu est constamment à l'œuvre dans notre vie. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra dia miasa tsy tapaka eo amin'ny fiainantsika. Et c'est pourquoi nous avons besoin de considérer cette grâce. Dia zay mahatonga antsika mila mihevitra na mamelanja an'izay fahasoavana izay. Et que faisons-nous de la grâce de Dieu? Ary ataontsika inona ny fahasoavan'Andriamanitra? Est-ce que nous la prenons à la légère Amaivantsika ve zany ou bien est-ce que nous nous en servons de cette grâce pour lui être agréable? sa mampiasa an'izany fahasoavana izany tsika mba ho ankasitrahany? Est-ce que nous nous servons de cette grâce pour lui être agréable? Mampiasa an'izany fahasoavana izany ve isika mba ho ankasitrahany? Il nous a fait la grâce de croire en lui. Nomeny fahasoavana isika mba hino azy Il nous a sauvés. namonjy antsika izy. Mais en même temps, il veut travailler dans nos cœurs, travailler dans nos vies. Dia miaraka amin'izay nefa te hiasa ao am-pontsika izy eo amin'ny fiainantsika. Parce que son but, c'est de nous rendre semblables à lui. Satria ny tanjony dia ny ahatonga antsika hitovy aminy. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay nareo Son but, c'est de nous rendre semblables à lui. ny tanjony dia ny ahatonga antsika hitovy aminy. Et il veut que nous considérons sa grâce Ary tiany isika raha amelanja ny fahasoavany pour qu'il puisse travailler dans nos vies. mba ahafahany miasa eo amin'ny fiainantsika. Parce que si nous ne lui permettons pas de travailler dans nos vies, Satria raha tsy mamela azy asa eo amin'ny fiainantsika isika il ne pourra rien faire. dia tsy afaka ny anao ninina izy. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay nareo Nous sommes là, hoe eto isika mais si lorsque nous entendons l'évangile,
fa raha maheno filazantsara isika nous ne permettons pas à l'Évangile de faire son œuvre dans notre vie, nefa tsy mamela amin'ny filazantsara manao ny asany ao amin'ny fiainantsika nous n'allons pas être transformés. dia tsy afaka niova isika Mais pourtant, nous avons eu la grâce. dia nefa isika dia efa nomena fahasoavana Pourtant, nous avons été choisis par le Seigneur. nefa isika dia efa fidiny tompo Pourtant, le Seigneur désire de nous rendre semblables à lui. dia nefa ny tompo maniry mba hitovy aminy C'est isika pourquoi il a tout accompli à la croix pour que nous puissions devenir comme lui. dia zay no nahatonga azy hoe efa ny fitahiny teo amin'ny azo fijaliana avokoa ny zavatra rehetra mba hatonga antsika hitovy aminy Il a donné sa vie, nameny ny aina izy a il a tout mis en œuvre efa nataony ny asa rehetra pour que nous puissions être comme lui. mba ahafahantsika hitovy aminy Hein? Mais est-ce que nous nous profitons de cette grâce? fa isika ve a dia manararoatra an'izay Est-ce que nous nous en fahasoavan'izay servons? mampiasa an'izay ve isika C'est pourquoi j'aimerais lire un petit verset de l'Évangile avec vous. zay ny antony hoe te hiara-maky andiny eo amin'ny filazantsara miaraka aminareo a Il nous est dit dans Matthieu 22, Matthieu toko faharoa amby roapolo a il nous dit, Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole. andiny voalohany ary jesosy namaly dia nilaza fanoharana taminy indray Il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fahampakaram-bady pour son fils. ho an'ny zanany lahy Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. ary izy naniraka ny mpanompony hiantso izay efa nasaina mba hako amin'ny fahampakaram-bady Hein? Jésus nous dit que le royaume de Dieu jesosy dia milaza amintsika hoe fanjakan'ny lanitra est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fahampakaram-bady ao an'ny zanany lahy Et il voulait que beaucoup de personnes participent à sa joie. dia tena tiany hoe marobe ny olona hiara hifaly aminy Et il envoya ses serviteurs. dia nandefa ny mpanompony izy a Il envoya ses serviteurs pour les inviter, nandefa ny mpanompony izy a ho an'ireo izay nasainy pour leur dire que bientôt je vais avoir une noce. dia ilaza amin'izy ireo hoe tsy ho ela dia ho avy ny fahampakaram-bady any Hein? amiko Venez vous réjouir avec moi. dia andao a hiara hifaly amiko ianareo Hein? Venez passer un moment de réjouissance avec moi. tonga ava hiaraka amin'ny fotoana fifaliana hiaraka amiko Et vous voyez que le Seigneur a voulu honorer ses invités. dia hitanareo ny tompo a tena hoe te haome azy an'ireo olona nasainy Quand vous êtes invité à venir vous réjouir dans un festin, qu'est-ce que vous faites? nareo a rehefa saina ho any amina fety anankiray a dia ohatriny ahoana ny ataonareo Vous réalisez premièrement que celui que vous a invité vous honore. dia ny zavatra tsapanareo voalohany a hoe maome azy anareo a le nanasa anareo Vous êtes d'accord? manaiky an'izay nareo a Si quelqu'un de très haut, très important, raha ohatra ka misy olona tena manany toerany a vous invite à venir festoyer avec lui, manasa anareo a hiaraka hanao fety tout de aminy suite votre cœur commence à battre. dia manomboka midobodoboka ny fonareo Et il y a une joie extrême qui saisit votre cœur. dia tena misy fifaliana lehibe a ao am-ponareo Parce que vous réalisez l'honneur qui vous a été fait. satria tsapanareo a niaza izay nomena anareo Et vous réalisez pour que cette personne vous invite, dia tsapanareo hoe mahatonga ny olona io na hanasa anareo a ce qu'il vous estime. dia tena hoe mamelanja anareo izy Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? dia inona no atao anareo a ho an'izay Est-ce qu'on va l'ignorer ou bien est-ce qu'il va y avoir une excitation dans notre cœur pour nous préparer à cela? dia hodina fanina ve izay a sa misy fientanentanana ho an'izany Vous comprenez, frères et sœurs, pourquoi je vous dis que nous avons besoin de considérer la grâce de Dieu envers nous? takatrareo ve lasana bavo mahatonga miteny aminareo hoe mila mamelanja ny fahasoavan'andriamanitra ho antsika isika L'apôtre Paul nous dit que nous étions sans espérance. apôstôly paoly dia laza hoe isika dia tsy nanana fanantenana Nous étions sans Dieu. tsy nanan'andriamanitra Nous n'avions point droit de cité en Israël. ary tsy nanana toerana tao amin'ny tanàna Mais nous voyons n'israely que Dieu nous a fait grâce. fa hitantsika hoe andriamanitra dia name fahasoavana Il nous antsika a estimés à la même valeur que le peuple qu'il avait choisi.
dia namelanja antsika izy mitovy tamin'ny vahoaka izay nividiny. Nous qui étions des païens, Isika izay tsy entilisa nous voyons que l'honneur que Dieu nous accorde dia hitantsika ny aja izay nomen'Andriamanitra antsika et la valeur que nous avons pour lui. sy ny lanja izay ananantsika eo aminy. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay ianareo C'est pourquoi il dit, il invite tout le monde. Izay no nahatonga azy nilaza hoe nanasa ny olona rehetra izy. Mais il nous est dit, il envoya d'autres, et non, oui, le verset 3, il nous dit, il envoya ses serviteurs vers ceux qui étaient invités. Ary izy naniraka amin'ny mpanompony hiantso izay efa nasaina Mais ils ne voulurent pas venir. mba hakao amin'ny fampakaram-bady fa tsy nety ho avy ireo. Hein? Ceux qui étaient invités, ils ont refusé de venir aux noces. Ireo izay nasaina dia nandatsy ho avy amin'ilay fampakaram-bady. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne sommes pas de ceux qui ont refusé de venir aux noces. Dia izay ny antony raha lasana pave isika dia tsy ao anatin'ireo izay Vous êtes nandà ho avy d'accord? amin'ny Nous ne fampakaram-bady. sommes pas de ceux qui ont refusé de venir aux noces. Sika dia tsy ao anatin'ireo izay nandatsy ho avy ny amin'ny fampakaram-bady. Nous sommes là. Eto isika D'accord? manaiky an'izay ianareo Nous ne sommes pas ceux qui ont refusé de venir, nous. Sika dia tsy ao anatin'ireo nandany ho avy. Quand nous avons entendu l'évangile, Rehefa nahay ny filazantsara nous isika avons répondu. dia namaly isika Nous avons dit dia laza isika hoe oui. eny Et nous sommes venus. dia tonga isika. Nous avons réalisé la grâce qui nous a été faite, Ary tsapantsika ilay fahasoavana izay nomenantsika, l'honneur qui nous a été donné, ny aja izay nomenantsika, la valeur que nous avons été estimés. lanja izay nomenantsika Nous sommes venus. dia tonga isika. C'est une bonne chose. Dia zavatra tsara izay. Hein? Et il dit, mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Dia naniraka mpanompo afaka indray izy ka nanao hoe lazao amin'izay efa nasaina hoe indro efa voavoatra n'androko, efa voavony ny omboko sy ny nafaiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra ka makanesa aty amin'ny fampakaram-bady ianareo. Et nous voyons là qu'il dit que tout a été préparé. Dia hitantsika eto hoe efa voavoatra, efa voakarakara avokoa ny zavatra rehetra. Tout ce qui était nécessaire pour passer un moment de réjouissance, d'exaltation, Izay zavatra nilaina rehetra ho an'ilay fotoana fifaliana a été préparé. dia efa voahomana avokoa. Hein? Dieu a tout préparé, Dieu a tout mis en œuvre. Efa noman'Andriamanitra daholo, efa nataon'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Et il nous dit, car Dieu a tant aimé le monde Dia araka ny voalaza hoe qu'il a donné Jésus, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra afin izao que tontolo quiconque izao croit en lui dia nomeny Jesosy mba izay rehetra mino azy ne périsse point, mais qu'il ait. dia tsy ho Il est la very vie. fa hanana Donc, fiainana. Quand le Seigneur invite de nouveau des hommes, Dia ny tompo izany rehefa nanasa indray Il amin'ireo leur dit, olona dia nilaza tamin'izy ireo hoe tout a été préparé. efa voahomana ny zavatra rehetra, Tout a été mis en œuvre pour que vous puissiez passer un moment agréable. efa namboarina ny zavatra rehetra mba ahafahanareo Tout est manana mis fotoana en œuvre mahafinaritra. pour que votre cœur soit rempli de joie, Efa namboarina ny zavatra rehetra mba ho feno fifaliana amin'ny fonareo, et une joie qui va durer éternellement. fifaliana izay haritra mandrakizay. Ça vous est arrivé de passer un moment quelque part qui a marqué votre vie Nisy fotoana ve efa nareo efa misy fotoana Et que vous nanamarika vous rappelez? anareo dia tadidinareo izay Jamais j'ai vécu ces choses-là. hoe mbola tsy niaina Ça zavatra reste marqué dans mihitsy mon cœur. ary tena nanamarika amin'ny foko le Quand izy. Jésus a donné sa vie sur la croix, Ary Jesosy rehefa nameny ainy teo amin'ny hazo il a fijaliana tout accompli. C'est ça qu'il a dit quand il dia efa est vita ny mort sur la zavatra croix. rehetra. Il a dit, tout était accompli. Dia izay no lazaina rehefa Tout est maty eo là amin'ny hazo pour les fijaliana bonheurs du izy pécheur. hoe efa vita ny zavatra rehetra Tout a été fait pour qu'il soit pardonné de son péché. ary vita ny zavatra rehetra mba ho voavelany amin'ny Tout a fahotana été ny fait pour mpanota qu'il puisse retrouver la communion avec son Dieu. ary efa vita ny zavatra rehetra mba ahafahany ho Tout a tafara été indray fait pour que amin'Andriamanitra. son cœur soit rempli de la paix de Dieu.
efa vita ny zavatra rehetra mba hafahany fony aho feno Tout a été accompli fiadanan'andriamanitra pour qu'il n'y ait plus de pleurs, plus de souffrance, plus de deuil. efa vita ny zavatra rehetra mba tsisy tomantsony a Tout a été tsisy fait pour que fijaliana l'âme du tsisy pécheur fisaonana puisse être dans l'exaltation. fa efa vita ny zavatra rehetra mba hahafahan'ny fon'ilay mpanota ho feno fifaliana Mais il nous est dit, fa izao voalaza hoe mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. nefa tsy nahoany akory zany fa samy lasa nandeha izy Celui-ci a son champ, ny anankiray ho an'ny non, celui-ci sany a son trafic. Ici, là, a son trafic. Celui-là a son trafic. ny anankiray ho amin'ny varony Et les autres se saisirent de ses serviteurs, les outragèrent et le tuèrent. ary ny sisa nisambotra ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka namono azy Hein? Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. ary tetezitra ilay mpanjaka ka naniraka amin'ny miaramilany dia nandringana izany Alors il mpamonolona dit à ses izany. serviteurs, sady nandoro ny tanànany les noces sont prêtes, dia hoy izy tamin'ny mpanompony efa voavoatra ny mais fampakarambady les conviés n'en étaient pas dignes. fa izay efa nasaina no tsy mendrika C'est toujours pas nous. tsy isika io resahana io a C'est toujours pas nous. tsy isika io resahana io a Vous êtes d'accord? C'est pas nous. manaiky an'izay isika hoe tsy isika io a Nous n'avons pas persécuté le serviteur de Dieu, nous. isika tsy nanendritsika mpanompon'andriamanitra Nous n'avons pas tué ceux qui nous apportent l'évangile. tsy namona ireo izay mitondra ny filazantsara ho asika Quelque isika part, nous ne sommes pas de ces gens-là. dia anoany a dia tsy tao anatin'ireo olo ireo zany isika Vous êtes d'accord avec moi? manaiky an'izay nareo a Tout ça, c'est pas nous, ça. io a dia tsy isika io a Hein? Tout ça, c'est pas nous. tsy isika io Il dit, allez donc dans les carrefours dia hoy izy koa mankanesy ianareo a any amin'ny sampanandalana appelez aux noces tous ceux dont vous trouverez. ary izay hitanareo dia asao ho ao amin'ny fampakaram-bady Hein? Voyons que le Seigneur dit, ben, ils n'en étaient pas dignes. dia hitanareo fa ozy ny tompo hoe tsy mendrika izy ireo a Ils n'ont pas voulu le venir. tsy teo avy izy ireo Maintenant, on va inviter tout le monde de venir. dia amin'izao a dia andana tsoy ny olona rehetra ho Et avy nous faisons partie de ces gens-là, nous. dia tsika tao anatin'izay olona izay Hein? isika Nous sommes de tous ceux qui sont venus dans la présence du Seigneur. isika dia tao anatin'ireo izay tonga teo amin'ny fanatrehan'ny tompo a Et nous sommes dans quoi là? dia ao anatiny isika Nous tous là, nous attendons quoi? inona ny andrasantsika tsirairay avy reto Hein? Nous sommes dans la salle. ao anatin'ilay fitrano Donc nous isika sommes en préparation de l'arrivée de l'époux. dia eo anatin'ny fanomanana Nous ny sommes dans fiavin'ny l'attente. mpapakatra Nous sommes dans l'attente de Ah la ouais. venue du Seigneur. ary ao anatin'ny fiandrasana ny fiavin'ny tompo Nous avons isika reçu l'invitation. efa nandray ny fanasana isika Nous sommes venus. dia tonga Nous isika sommes dans la salle dia efa ao anatin'ilay fitrano a et nous attendons. dia miandry isika Mais laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs. fa mamela ilaza zavatra aminareo raha lasa Quand nabavy nous sommes invités dans une grande manifestation, rehefa voasa ao anatina fihetsiketsehana lehibe anankiray isika il y a une chose que nous savons, dia misy zavatra anankiray fantatsika que nous avons besoin de nous préparer. hoe mila miomana isika Nous avons été honorés, nomena aza nous isika avons été invités, nasaina isika mais nous avons besoin de nous préparer. fa mila miomana isika C'est la grâce d'être appelé par le Seigneur. ary zay ny fahasoavana Vous comprenez là, frères et sœurs? C'est C'est la notre grâce sympathique. d'être appelé par le Seigneur. Ah. C'est la grâce d'être dans l'église. ary zay ny fahasoavana ny antsony tompo atsika fahasoavana eo Vous êtes anivon'ny d'accord avec fiangonana manaiky an'izay miaraka Mais amika quand nous anareo sommes a dans l'église du Seigneur, fa rehefa ao anatin'ny fiangonan'ny tompo isika nous sommes appelés, dia natsona nous avons isika été choisis, novidiana isika nous avons été estimés, dia nomena lanja isika et nous sommes sûrs que nous allons être glorifiés avec le Seigneur. dia mahazo antoka isika hoe miara homembonahitra amin'ny tompo a Mais une chose est sûre, fa ny zavatra iray azo antoka si nous tous ce matin nous sommes là, raha eto isika andro amin'ny nous marina pouvons, isika nous rehetra pouvons ressentir qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être fait dans notre cœur. dia matsapa isika hoe misy zavatra mila C'est vrai, atao c'est pas any vrai. anatin'ny fotsika Quand marina je zany sa suis tsy marina invité à un mariage d'une personne haut placée, rehefa voasa amina fampakarambadina olona manana ny il y a une toerana chose que je sais, dia misy zavatra ray fantatro que je ne pourrai pas être
un invité d'honneur hoe tsy afaka ho tonga olona manan-kaza si je n'ai pas un costume d'honneur manan-kaza raha tsy manao akanjo mihatsy qui va dans une réception de personnes importantes ary zany mandeha makany amina fanasana olona anankiray izay manan-kaza avec un t-shirt, miaraka amin'ny t-shirt avec un pantalon de jean, miaraka amin'ny jean avec un short, miaraka amin'ny short avec un vêtement troué, miaraka amin'ny akanjo misy loka avec un habit de mécanicien, miaraka amin'ny akanjo fanamboarana avec tomobily des mains sales, miaraka amin'ny tanana maloto et qui se présente dans la réception. dia mijoro eo amin'ilay fanasana Et je peux vous dire, pas ici, dia averiko ihany tsy eto pas ici. tsy eto Mais je peux vous dire fa afaka milaza qu'il y aminareo a ceux qui sont conviés hoe misy amin'ireo izay natsoina et qui ne donnent pas de l'importance de leur invitation ireo izay nasaina nefa tsy mamelanja ny fanasana izay et nomenan'izy qui ireo ne se préparent pas pour ce jour-là. ary izy ireo dia tsy miomana ho an'izay andro izay Vous êtes d'accord, frères et sœurs? manaiky an'izay nareo raha Ce n'est lasana pas pavy parce qu'on a été invité dia satria tsy hoe voasa isika qu'on va être accepté dia ho voatery ho ekena zany isika tel que nous sommes. amin'ny mahizy atsika Jésus nous a invités, jesosy dia mais n'oublions nanasatsika pas qu'il a versé son sang à la croix. fa azadino hoe nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana Et il izy. a versé ce sang à la croix pour que nous soyons purifiés de nos péchés. ary izy nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana mba hahatonga atsika ho voadiony amin'ny fahotantsika Vous êtes d'accord avec moi? manaiky an'izay miaraka amika anareo Hein? Et nous avons besoin de considérer la grâce qui nous a accordée dia mila mamelanja ny fahasoavana izay nomena atsika pour isika rechercher mba hitady la sanctification de nos vies ny fanamasinana ny fiainatsika pour que nous puissions être approuvés de lui. mba hahafahany ankasitraka atsika mba ho ankasitrahana isika Vous êtes d'accord? manaiky an'izay La nareo grâce de Dieu, ny c'est fahasoavan'andriamanitra que l'apôtre Paul dit à Tite, araka nylazain'ny paoly apôstôly tamin'ny il nous Titus dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, dia hoe ny fahasoavan'andriamanitra Nous noloarano enseigne. famonjena ho an'ny olona rehetra dia mampianatra atsika elle nous enseigne. mampianatra atsika Elle nous enseigne de vivre une vie de piété qui est conforme à celui qui nous a invités. dia mampianatra atsika hiaina ny fiainana araka Et an'andriamanitra c'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous avons besoin de veiller à ce que notre cœur, notre vie est en train d'être travaillé, changé, purifié par l'Évangile pour que lors de ce jour-là, nous soyons aptes. izay mahatonga atsika mila miambina hoe ny fiainatsika ny fotsika dia voadio vous ka êtes rehefa ho vous avy êtes izay d'accord avec moi? fotoan'izay dia ho ekena ny fiainatsika Allez, on est où là? Hein? Verset 10. Alors il dit, ses serviteurs allaient dans les rues, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent méchants, bons, et la salle fut combien? Comment la salle fut? dia nivoaka ao amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra Pleine de hitany na ratsy conviés. na tsara ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady Hein? Quand l'évangile parcourt toute la terre, rehefa mitety an'izao tontolo izao ny et filazany que tous tsara les hommes ont entendu, comme nous, ce matin, nous sommes là. dia maheno ny olona rehetra tahaka atsika amin'ity marainty eto isika Il nous dit que celui qui nous a invités arrive pour accueillir ses invités. dia voalaza hoe izay nanasa atsika dia ho avy handray andreo izay nasainy Hein? Et la surprise, c'est là, frères et sœurs. dia eo misy an'ilay surprise raha lasana bavy La surprise, c'est ce moment-là. dia ny surprise dia amin'io fotoana io Allons lire, vous allez voir. zavatra tsy nampoziny andao jerentsika ane Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. ary no nefa niditra ny mpanjaka izany mpihinana Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de quoi? dia nahita lehilahy anankiray izay tsy ny akanjo fitondra amin'ny Il fampakaram-bady dit que le roi rentre voalaza hoe niditra ilay mpanjaka pour accueillir tous les conviés. dia handray andreo izay nasaina Et il vit là un homme qui n'a pas revêtu un habit de noces, dia nahita lehilahy izy tsy ny akanjoakanjo afampakaram-bady qui n'a pas pris la peine izay tsy nihevitra de s'acheter un vêtement neuf hoe mba hividy akanjo vaovao pour venir dans la présence du roi. mba ho avy eo amin'ny fanatrehan'ny mpanjaka
Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay ianareo a. Il était bien invité, lui. Tena nasaina izy a. Mais il n'a pas pris au sérieux l'invitation qui lui a été donnée. Fa izy dia tsy nandray matotra ny fanasana izay nomena azy. Croyant qu'il pouvait venir dans la présence du roi, participer à la festivité avec un vêtement sale. Dia nihevitra izy hoe afaka tonga eo amin'ny fanatrehan'ny mpanjaka handray anjara amin'ilay fifaliana miaraka amin'ny akanjony maloto. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Manaiky an'izay ianareo raha lasena C'est bady a. pourquoi chacun de nous, lorsque nous nous tenons en face de l'évangile Izay ny antony tsirairay avy amintsika rehefa mijoro eo anatrehan'ny et que le filazantsara Saint-Esprit nous parle, ary miresaka amintsika amin'ny fanahy masiny. nous avons besoin de réaliser que le cœur a besoin d'être purifié par le Seigneur. Dia mila tsapantsika hoe ny fotsika dia mila voadio an'ny tompo. Nous avons besoin de réaliser que l'œuvre de Dieu a besoin de continuer à changer notre cœur. Dia mila tsapantsika hoe ny asan'Andriamanitra dia mila mitohy a manova ny fotsika. C'est pourquoi chaque jour, Izay ny antony hoe alors que isan'andro nous sommes dans l'attente rehefa eo amin'ny mpiandrasana de ce isika jour-là, fiandrasana an'izay nous andro avons izay besoin de nous examiner pour voir si à l'intérieur de nous, nous sommes OK. dia mila mandinika ny tenantsika isika ao anatsika ve isika ao tsara. Vous êtes d'accord avec moi? Manaiky an'izay miaraka amiko Chaque anareo jour, a. chacun de nous, Isan'andro a ny tsirairay nous avy avons amintsika besoin d'analyser notre vie dia mila mandinika ny fiainantsika pour savoir si notre cœur est OK avec ce que nous entendons de la part du Seigneur. mizany fiainantsika hoe fiainantsika ve mifanaraka amin'izay henontsika avy amin'ny C'est tompo. pourquoi nous avons besoin d'examiner notre vie. Izay ny antony hoe mila mandinika ny fiainantsika isika. C'est pas moi qui examine votre vie, Tsy izany andeha handinika ny mais fiainanareo c'est vous qui examinez votre vie fa ianareo a no mandinika ny en fiainanareo fonction de ce que vous entendez, miankina amin'izay henonareo, en fonction de ce que le Seigneur met au-devant de nous. miankina amin'izay zavatra apetraka ny tompo eo Et c'est anoloantsika. pourquoi, les frères et sœurs, c'est un travail qui doit continuer à se faire dans notre vie. Izay ny antony hoe asa izay tokony hitohy a eo amin'ny fiainantsika Et de réaliser que personne de nous n'est arrivé à un état où nous sommes parfaits devant le Seigneur. ary atsapa hoe ny tsirairay Parfait. Un état où nous sommes arrivés parfaits devant le Seigneur. mba ho tonga tanteraka isika eo anatrehan'ny tompo. Et c'est ça que nous avons besoin d'examiner dans notre cœur. Ary izay a no tokony izahantsika ny ao anatin'ny fotsika. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, hé mon ami, comment tu es entré ici? Dia izay natonga ny tompo miteny namako ahoana natafidiranao teto. Hein, chez nous, on appelle ça par fraudeur mariage. Any aminay a dia ohatrany hoe pisoloky a miditra anatina fanasana mariage ny filazan'izany. Quand j'étais jeune, j'étais un fraudeur mariage. Tamin'izaho tanora dia izaho ilay mpisandoka miditra anatina mariage ireny a. Parce qu'avant, pour aller s'amuser, il fallait payer. Satria taloha raha te hala vola dia mila mandoha vola. Mais quand quelqu'un se mariait Fa rehefa misy olona anankiray atao mariage a et qu'il faisait une réception pour danser, dia manao fety izy andihizana c'était gratuit. dia tsy mandoha vola. Donc, Maimaimpona on allait sans être invité. dia mandeha makany a nefa tsy vao azy. Et ça arrivait parfois que ceux qui se sont mariés Dia misy fotoana ireo mpanambady a disent, ceux qui ne sont pas invités, dehors. dia milaza izy ireo izay tsy vao aza mivoaka Et là, la honte. dia menatra Hein, et là, c'était la honte. dia tena hoe menatra. Hein. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il y a quelque chose que Jésus dit Izay ny antony lasana bavy misy zavatra izay et que tenen'i chacun de Jesosy nous, a nous avons besoin de prendre au sérieux. dia ny tsirairay avy antsika mila mandray Ce matotra qui est an'izany. important au Seigneur, c'est l'état de notre cœur. Ny zava-dehibe amin'ny tompo a dia ny toe-potsika. Ce que le Seigneur regarde, approuve, Izay jeren'ny tompo a sy akasitrahan'ny tompo c'est l'état de notre cœur. dia ny toe-potsika. Vous savez, nous ne serons jamais parfaits Hainareo tsy ho tanteraka ho mihitsy isika hein, avant que le Seigneur arrive. mialohan'ny fahatongavan'ny Mais tompo. l'état de notre cœur devant le Seigneur, Fa ny toe-potsika eo anatrehan'ny tompo la a, manière que nous concevons le péché, ny fomba fijerintsika ny fahotana c'est ça qui est important devant le Seigneur. dia izay ny zava-dehibe eo anatrehan'ny tompo. La haine que nous avons dans notre cœur, Ny fankahalana izay ananantsika ao le anatsika, dégoût que nous avons pour le mal dans notre cœur, ny tsiravina ananantsika ho an'ny ratsy ao anatin'ny fotsika. c'est ça qui est agréable au Seigneur. Ary izay a no ankasitrahan'ny tompo. C'est pourquoi l'apôtre Paul le dit lui-même, Ary izay ny antony ilazan'ny Paoly apôstôly hoe parce qu'il était conscient satria izy a de ce qu'il pouvait encore habiter en lui.
dia tonga sainany amin'izay zavatra Et mety mbola chacun de hitoetra nous, ao nous sommes aminy. encore conscients des choses qui existent encore dans notre vie. Dia tsika tsirairay avokoa dia samy mbola tonga sainany amin'izay zavatra mbola misy ao Allons pas anatsika. dire que c'est pas grave. Dia andaontsika tsy teny hoe tsy maninona zany. Allons pas dire qu'il faut que l'autre change pour que je puisse changer. Dia andao tsy teny hoe miova izy tokony miova izy mba hafahako miova. Alohantsika tsy teny hoe miandry ny hafa hiova vao hafa C'est une hiova. question que je dois regarder mon cœur. Fa tena hoe mila mijery ny fo koa. C'est une question de réaliser où je suis encore. Fa tena hoe mila mahatsapa hoe aiza ho aiza. C'est pourquoi j'aimerais lire un petit verset, comment l'apôtre Paul nous parle de cela. Zay ny antony ndao mamaky teny ny amin'ny filazan'ny Paoly apôstôly an'izany ho antsika. Dans 1 Corinthiens, non, 2 Corinthiens, Ao amin'ny Korintiana faharoa le chapitre 5, Korintiana faharoa toko fahadimy il nous est dit, 5, non pas 5, c'est pas 5. Attends, je trouve ça. vetivety fotsiny jereko an'ilay izy. C'est 2 Corinthiens, c'est... Ah voilà, c'est bien ça. 2 Corinthiens 13, Korintiana toko fahatelo ambin'ny folo toko Korintiana faharoa toko fahatelo ambin'ny folo. où l'apôtre Paul nous dit, examinez-vous, verset 5. Andiny fahadimy. Dinio ny tenanareo. Il nous dit, examinez-vous vous-même Dinio ny tenanareo. pour voir si vous êtes dans la foi. Na mitoetra amin'ny finoana ianareo. Éprouvez-vous Merci. vous-même. Iza ao toetra ny tenanareo. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Moa tsy fantatrareo fa amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy. Il dit, faites un bilan vous-même de votre vie. Ozy izy io zay zaho ny tenany fiainanareo. C'est-à-dire, examinez-vous. Ny dikan'izany hoe dinio ny tenanareo. Est-ce que mon cœur, par rapport à ce que le Seigneur veut, je suis OK? Ny foko ve manoloana an'izay zavatra tiany tompo mifanaraka amin'izay. Est-ce que je suis en train de vivre ce que le Seigneur me demande? Miaina amin'ny fiainana zay angatahany tompo amiko ve C'est-à-dire, frères et sœurs, quand j'examine mon cœur, dikan'izany raha lasanabavy hoe rehefa mandinika ny quand je foko regarde mon comportement, rehefa mijery ny fitondrantenako quand je regarde la manière que j'agis, rehefa mijery ny fomba fihetsiko la manière que je me comporte, ny fomba fitondrantenako, la manière ce qui se passe à travers de ma personne, ny zavatra miseho amin'ny alalan'ny tenako, c'est là que je reconnais si je suis dans la foi. dia eo ny afantarako hoe ao anatin'ny finoana ve C'est là que je reconnais si je suis en train de grandir. eo ny afantarako hoe mitombo ve ao anatin'ny fitomboana ve C'est là que je reconnais si je suis en train de me dépouiller de mon vieil habit. eo ve ny afantarako hoe efa voatorotoro ny amin'ny fitafiko C'est là taloha que je ve réalise si je marche encore dans la chair ou si je marche par l'esprit. eo ny afantarako hoe mbola mandeha amin'ny nofo ve sa mandeha amin'ny fanahy. Si nous sommes préoccupés par notre vie pour le Seigneur, Raha ohatra tsika ka mihevitra ny fiainantsika ho an'ny tompo il y a quelque chose qui nous saisit. dia misy zavatra tokony azo atsika. C'est cette crainte de ne pas nous trouver comme le Seigneur voudrait quand il viendra. Dia hoe tsy ho araka ny ilain'ny tompo ny fijeriny atsika rehefa tonga Vous êtes izy. d'accord? Manaiky an'izay nareo Quand Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha ho avy ny zanak'olona moa hahita finoana ety ambony tany fa trouvera-t-il une izy église qui marche dans la sanctification? ahita fiangonana mandeha amin'ny famasinana ve izy Trouvera-t-il une église qui marche dans le dépouillement? mahita fiangonana ve izy a mandeha ao anatina fahatorotoroana Trouvera-t-il une église qui a soif de la sainteté? ahita fiangonana ve izy a mangetaeta ny fahamasinana Trouvera-t-il une église qui est en train de rechercher de plus en plus à le ressembler? mahita fiangonana ve izy mikatsaka hatrany a ny hitovy aminy Vous êtes d'accord, frères et sœurs? manaiky an'izay ve nareo raha lasana Et c'est bavy là que chacun de nous avons besoin de réaliser que Dieu nous a fait grâce. dia eo tokony atsapahantsika hoe Andriamanitra dia name antsika fahasoavana Il nous a appelés par Jésus ny antso antsika izy tamin'ny alalan'i Jesosy et il nous accorde le ministère de l'Esprit. dia izy mame antsika ny asa fanompon'ny fanahy masina Il nous accorde des dons et des ministères dans l'Église. dia izy mame antsika fanomezam-pahasoavana sy ny asa fanompony eo anivon'ny Pourquoi? fiangonana inona ny antony Hein? Pourquoi le Seigneur nous accorde tout ça? fa maninona ny tompony name antsika n'izany zavatra rehetra izany Hein? Parce qu'il veut nous voir irrépréhensibles. satria tiany isika raha tsy anatsiny Parce qu'il veut nous voir, nous tous qu'il a appelés, qu'il a choisis, tiany isika rehetra izay nantsony a sy ny que fidiana personne de nous ne se perde. mba tsisy hovery na dia iray amintsika ary Vous êtes d'accord? manaiky an'izay nareo C'est a pourquoi il met au devant de nous toutes choses préparées. izay ny mahatonga azy a efa nanomana ny zavatra rehetra eo anoloantsika Quand nous arrivons dans l'église, rehefa tonga eo amin'ny fiangonana il isika ne nous manque rien. dia tsisy zavatra tsy ampy amintsika Vous êtes d'accord? manaiky an'izay nareo a Quand vous êtes arrivés dans l'église, tout était là. rehefa tonga teo anivon'ny fiangonana ianareo dia Tout efa a teo ny été zavatra déjà rehetra préparé. efa voavoatra avokoa ny zavatra Il ne rehetra manque rien tsy misy ninina tsy ampy eo pour que nous soyons perfectionnés. mba ahafahantsika ho andeha amin'ny fahataterana Vous êtes d'accord? manaiky an'izay nareo a C'est pourquoi notre cœur a besoin d'être ouvert. izay mahatonga ny fotsika hoe mila misokatra Pour que l'évangile puisse emmener le renouvellement de notre cœur. mba ahafahan'ny filazantsara mitondra fanavaozana ny fotsika Pour que le Seigneur puisse changer notre vie. mba ahafahan'ny tompo a manova ny fiainantsika Et vous avez une chance, frères et sœurs, ary fantatrareo ve quand nous faisons mourir la chair, rehefa mamono nofo isika quand nous nous dépouillons des choses de la chair, rehefa foana nefa maty a ny amin'ny asan'ny nofo isika quand nous faisons mourir tout ce qui est charnel en nous, rehefa vonotsika ny asan'ny nofo rehetra eo amintsika il y a une autre vie qui prend place. dia misy fiainana hafa mahazo toerana C'est vrai, c'est pas vrai? marina izay sa Il tsy y a une marina autre vie qui prend place dans notre cœur. misy fiainana hafa mahazo toerana Il y a eo une amin'ny autre qualité fotsika de vie qui prend place dans notre cœur. ary misy karazana fiainana hafa mahazo toerana ao anatin'ny Il y a une autre fotsika qualité de vie qui émane de nous. misy kalitahoana fiainana mivoaka avy ao amintsika Hein? C'est pourquoi je veux vous encourager ce matin. Allons rechercher de plus en plus ary izay ny tiako ampaherezana anareo à nous mity revêtir du Seigneur. andao hikatsaka hatrany hatrany a mba hitafy an'ny tompo isika Vous êtes d'accord avec moi? miara-manaiky an'izay amiko ianareo a Vous désirez vous changer, vous? te hiova ve ianareo maniry hiova ve Vous ianareo désirez que le Seigneur fait son travail dans votre vie et que de plus en plus vous ressemblez à Jésus? maniry ve ianareo mba hanao ny asany eo amin'ny fiainanareo ny tompo hoe ka hitovy hatrany hatrany amin'ny Jesosy ianareo Qui désire ça? iza ny maniry an'izay Vous le désirez? maniry an'izay ve ianareo C'est pourquoi on a besoin de voir, frères et sœurs, izay ny antony hoe mila mahita isika raha que lasana bavy a l'Évangile nous dépouille. hoe ny filazantsara dia manafonany amintsika Vous êtes d'accord? manaiky an'izay Et c'est ianareo urgent. ary Urgent. ary tena maika Et izany c'est urgent, frères et sœurs, de rechercher l'œuvre de Dieu de notre vie. tena maika ihany fikatsahana ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika Parce que nous ne savons pas satria tsy fantatsika quand est-ce qu'il viendra regarder tout ce qu'il a invité. hoe rovina izy no avy a hijery an'ireo izay nasainy Hein? rehetra Tout le monde était dans l'attente, samy niandry avokoa ny rehetra ceux qui étaient vêtus et celui qui n'a pas été vêtu. ireo izay nitafy fitafiana tsara sy ireo izay tsy nitafy Et tout le monde attendait le moment. fa samy miandry ny fotoana ny rehetra Et personne ne savait à quel moment. ary tsy nisy nafantatra hoe amin'ny fotoana manahoana Qui sait quand est-ce que l'avènement du Seigneur sera fait? iza no mahafantatra hoe amin'ny ovinany tompo no avy a
Qui le sait? Iza ny mahafantatra, iza ny malala. Vous savez, vous, quel jour l'avènement du Seigneur va se faire? Fantatrareo ve roviana ny andro iverenan'ny tompo? Et c'est sûr que ça va se faire. Fa ny azo antoka nefa dia ho avy izay Parce que Jésus a dit qu'il va venir bientôt. satria Jesosy dia nilaza hoe Et qu'il ne ho avy tardera tsy pas. ho ela izy ary tsy tarehetrarehetra izy. C'est pourquoi il doit y avoir une urgence dans notre cœur de nous Ah. revêtir de Jésus. Ary izay tokony isan'izay famekana izay ao anatin'ny fosika Il mba doit y hitafy avoir une Jesosy. urgence dans notre cœur Tokony misy an'izay famekana izay ao anatin'ny fosika de rechercher cette sanctification. hikatsaka an'izay fahamasinana izay fanamasinana izay. Quand on est invité Rehefa nasaina isika et que le jour s'approche, dia me manakaiky ny fotoana hein, on commence à se dire dans 2 jours, hein, dia manomboka amin'ny tentsika hoe afaka l'événement roa andro l'événement va avoir lieu dia ho avy le fotoana et on commence à s'inquiéter si on n'a pas pu avoir un vêtement neuf. dia manomboka manahy isika hoe fa nanana akanjo vaovao ve. Hein? C'est pourquoi nous avons besoin de réaliser, frères et sœurs, l'urgence pour nous de rechercher cette transformation dans notre cœur. Izay mahatonga tsika tokony atsapa hoe misy an'izay famekana izay ao anatin'ny fotsika. Quand on réalise qu'il y a des choses qui doivent changer dans notre vie, Rehefa tsapantsika hoe misy zavatra tokony ovy eo amin'ny fiainantsika eh bien, il ne faudrait pas attendre. dia tsy tokony hiandry isika, Il ne faut pas mettre pour demain. dia tsy tokony ajantsika ho amin'ny Il ne faut ampitso, pas mettre pour plus tard. tsy ataontsika ho amin'ny rehefa avy eo. Il ne faut pas dire que le prix du vêtement est trop élevé. Dia tsy tokony ilaza isika hoe lafo loatra ny vidin'ilay C'est akanjo. pourquoi souvent quand l'évangile vient dans notre cœur, Izay ny antony matetika hoe rehefa tonga ao anatin'ny pour fotsika ny dépouiller filazantsara ce vieil homme en nous, mba hanafoana an'ilay olona taloha ao nous anatsika trouvons souvent des fois que c'est un peu au-dessus. Hein? dia mahitsika matetika hoe ohatry ny C'est un mihoatra peu trop haut. tena ambony On nous loatra, demande un peu trop. tena be loatra izany zavatra angatahana Vaut amintsika mieux izany. payer un prix haut Fa aleo mandovy vidiny lafo et d'être approuvé, fa nefa au ankasitrahana. lieu de ne pas payer Raha toka hoe tsy et d'être andoha désapprouvé. dia nefa tsy ho ankasitrahana. Qui me suit? Iza no maharaka ahy amin'izay. Vous comprenez, frère et sœur? Azonareo ve izay raha lasana bavy? C'est pourquoi quand l'évangile est prêché Izay ny antony hoe rehefa toriana ny filazantsara et que nous voyons que cela nous brise, dia hitantsika fa manorotorantsika izany, nous voyons que cela nous humilie, hitantsika fa mampanetry tenantsika nous voyons izany, que cela nous emmène à relâcher, hitantsika fa mitarika antsika hamotsitra c'est izany, bon pour nous de l'accepter. dia tsara ho antsika manaiky an'izay Parce que c'est peut-être un prix élevé, satria mety hoe lafo le vidiny mais nous sommes en train de nous revêtir d'un vêtement d'honneur. fa nefa isika amin'izay fotoana izay dia mitafy amin'ny fitafiana Nous sommes en mihatsy, train de nous revêtir un vêtement de gloire, mitafy fitafiana voninahitra, hein, un vêtement qui brille. fitafiana izay mamirapiratra. Et c'est pourquoi, mes frères, je veux vous encourager et je m'encourage avec vous Dia izay ny antony tiako hampahirezana anareo raha lasana bavy dia hampahirany tenako miaraka aminareo koa de nous identifier de plus en plus à la croix de Christ mba hanahafatsika hatrany hatrany any azy fijalian'i et de Kristy. permettre cette œuvre venir en nous pour nous dépouiller Dia hamela an'izay azy izay ho avy eo amintsika ka hanafonany amintsika et nous revêtir. ka ampitafy atsika. C'est pourquoi le Seigneur veut nous encourager. Izay ny antony hoe te hampahery atsika ny tompo. Vous êtes d'accord avec ça, vous? Manaiky an'izay ve nareo? Allez, je vais relire un petit verset avec vous pour vous encourager. Ampahery andiny ray miaraka aminareo ampaherezako anareo amaky Attends, je retrouve ça. jereko vetivety le izy Voilà. Allons lire un petit coup dans l'évangile de Matthieu, ao amin'ny filazantsara Matthieu où le Seigneur nous demande eo amin'ny angatahany tompo amintsika de nous revêtir de lui. hoe mba hitafy azy isika. Il dit, le verset 38, Matthieu toko fadimy andiny fahavalo amby telopolo il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. efa renareo fa voalaza hoe maso solony maso ary nify solony nify. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Fa izao kosa milaza aminareo hoe aza manohitra izay manisy ratsy anao. Le Seigneur dit, il vous a été appris, Zao no lazain'ny tompo hoe efa nampianarina anareo œil pour œil. maso solony maso. Mais moi, je vous dis,
fa izao kosa milaza Ne aminareo hoe résistez pas aux méchants. aza manohitra zay manisy ratsy Si anao quelqu'un te frappe sur la joue droite, fa nazovo no mamely ny présente-le takolaka ao lui ankavanana aussi l'autre. atolory azy koa ny anankiray Si quelqu'un veut plaider contre toi ary zay te ady aminao et prendre ta tunique, ka te haka ny akanjonao laisse-lui encore ton manteau. te avelao azy koa ny lambanao Si quelqu'un te force à faire 1000, ary nazovo no hanery anao handeha maily iray fais-en 2 avec lui. mandeha ena miaraka amin'ny mailo roa Donne à celui qui te demande omeo zay mangataka aminao et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. ary aza ilaoza mihodina izay te hisambotra aminao Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain efa renareo fa voalaza hoe tiava ny et namanao tu haïras ton ennemi. ary mankahala ny favalinao C'est facile à faire ça, les frères et sœurs? mora manao an'izany raha lasana bavy a C'est facile d'aimer son ennemi? mora ve ny mitia ny favalony C'est quelque chose d'énorme tena hoe zavatra ngeza be zany que a le Seigneur nous demande. zay angatahan'ny tompo amintsika Hein? C'est quand notre ennemi nous fait du mal, rehefa manao ratsy amintsika ny favalontsika c'est de l'aimer. dia mitia azy C'est vrai, c'est pas vrai? marina zany sa tsy marina Est-ce une chose facile? zavatra mora ve zany Hein? C'est pas une chose facile, ça. zavatra tsy mora zany a Mais pourtant, ce que le Seigneur nous demande. dia nefa izay a no angatahan'ny tompo amintsika Mais pourtant, c'est quelque chose que le Seigneur nous demande de nous revêtir. dia nefa zavatra angatahan'ny tompo a mba ho tafitsika zany Un cœur animé par l'amour fo a zay etsehan'ny fitiavana qui nous permet de vivre l'injustice izay mamela antsika iaina ny tsy fahintsina sans avoir un cœur mauvais. hizaka ny tsy fahamarinana nefa tsy ho ratsy ny fotsika Et s'il y a bien quelque chose de faire ça que souvent dans lesquels nous sommes éprouvés, dia raha misy zavatra tena hoe izahan-toetra antsika matetika raha lasana bavy c'est a de ne pas être apte à relâcher le pardon. dia ny hoe tsy fahafahatsika mamela heloka Apte à relâcher, à pardonner. ahafahatsika mamela heloka Hein? Un des caractères que le Seigneur nous demande de nous revêtir. ary zay a ny toetra anankiray angatan'ny tompo ho tafitsika Hein? Et le Seigneur nous dit, si tu n'es pas capable de pardonner ceux qui t'ont fait du mal, dia ny tompo miteny amintsika raha ohatra ka tsy mahavita mamela heloka zay si nanao tu n'es ratsy pas taminao capable de ianao relâcher, raha tsy mahavita mamotsitra ianao moi aussi je ne te pardonnerai pas. dia za ihany koa dia tsy hamela anao C'est pourquoi, frères et sœurs, si nous sommes dans l'attente de ce que le Seigneur arrive et que nous soyons emportés avec lui, dia zay ny antony hoe raha eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo isika ka te ho hiaraka aminy a nous avons besoin de voir si ce sentiment-là est en nous. dia mila mahita hoe tena ao anatintsika ve zay sainy zay Nous avons besoin de réaliser que si dans notre cœur, nous sommes prêts à manifester l'amour que Jésus a manifesté à la croix pour nous. dia mila tsapatsika ao anatin'ny fotsika hoe vonona isika aneho fitiavana tahaka ny fitiavana zay naseho an jesosy teo amin'ny azo fijaliana ao atsika Vous êtes d'accord? manaiky an'izay ve ianareo Le monde s'est montré son ennemi. zao tontolo zao a dia niseho a ho fahavalony C'est vrai, c'est pas vrai? marina zany sa tsy Le marina monde s'est montré ennemi du Seigneur. zao tontolo zao a dia niseho a ho fahavalony tompo Ils se sont ligués contre lui. Ligués. ary izy ireo a dia nitambatra mba hanohitra azy Ils l'ont crucifié à la croix. ary nomboany teo amin'ny azo fijaliana Ils l'ont izy craché sur lui. ary nororaina izy Ils l'ont mis une couronne d'épines sur sa tête. nasiany satroboninahitra tsilo teo amin'ny lohany Il a subi la chose la plus horrible de la part des hommes. ary izy a dia tena nizaka ny zavatra ratsy indrindra tamin'ny Mais olombelona pourtant, il nous a pardonné. dia nefa izy dia namela atsika C'est vrai, c'est pas vrai? marina zany sa tsy Mais marina pourtant, il nous a pardonné. izy a dia namela atsika Pourtant, il nous a relâchés. namotsitra atsika izy Et c'est qu'il nous demande. dia ny angatahany amintsika Ce qu'il demande à l'Église. ny angatahany amin'ny fiangonana Ce qu'il demande à chacun de nous individuellement. ny angatahany amintsika tsirairay avy mihitsy a Quelles sont les injustices que nous avons subies? inona ny tsy fahamarinana zay nizakaintsika Quels sont les outrages que nous avons subis? inona ny fanaovan-dratsy a zay nizakaintsika Mais comment portons-nous cela dans notre cœur? ary ahoana nitondrantsika an'izany eo anatin'ny fotsika Est-ce que nous la gardons?
namela ve isika Est-ce que nous nous endurçons à cause de cela? na namafy ny fotsika ve isika noho izany Ou bien dans notre cœur, nous sommes prêts à relâcher? sa tao anatin'ny fotsika isika dia vonina ny amotsitra Est-ce que dans notre cœur, nous sommes prêts à oublier? tao anatin'ny fotsika ve tsika vonina ny anadiny C'est ce que le Seigneur nous demande. ary izay ny angatahny tompo amintsika C'est pourquoi on ne réalise pas, les frères et sœurs. izay ny antony hoe mety tsy tsapantsika raha lasa Il y a ravavy beaucoup de tâches comme cela dans notre vie. tena misy tasy be dia be tahaka an'izany eo amin'ny fiainantsika C'est vrai, c'est pas vrai. marina izany sa tsy marina Et nous sommes dans l'attente de l'avènement du Seigneur. dia nefitsika eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo Hein? C'est vrai, c'est pas vrai. marina izany sa tsy marina Hein? Nous sommes dans son attente. eo am-piandrasana azy Mais nous isika ne réalisons pas, fa tsy tsapantsika ou nefa bien nous réalisons, mais nous ne voulons pas, na hoe tsapantsika fa tsika tsy te hanao an'izany nous dépouiller de cette chair, tsika tsy te hanafoana ny nofontsika nous dépouiller de cette justice que nous désirons dans la chair. hanafoana izay fahamarinana izay takitsika ao amin'ny nofo Et izay plus que nous ne relâchons pas, dia arakaraky ny tsy plus ampitsoratsika que nous allons nous salir. dia me maloto hatrany isika C'est vrai, c'est pas vrai. marina izany sa tsy marina Hein? C'est pourquoi moi je vais vous encourager. Hein, allons lire un petit verset dans Romains 13, après on finit. dia ndao itsika maky ao amin'ny romana fahatelo ambin'ny folo alohan'ny hamarana atsika Hmm? Où l'apôtre Paul nous dit, zao lazain'ny paoly apôstôly amintsika il reprend, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. andiny Le verset 9. andiny fasivy C'est bien ça, non? Dans la tienne, c'est quoi? Romains 13 Oui, c'est ce que je dis. Romains 13, le verset 10. andiny fafolo Hmm? ny Il dit, fitsy l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que nous voyons en quel temps nous sommes. C'est le temps de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. ny fitiavana tsy manisy raha tsy namana koa dia ny fitiavana no fahatanterahany lalàna ary tokony hanao izany indrindra isika satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony foazanareo amin'ny fatoriana fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninontsika Il nous dit, la nuit est avancée, dia hoy izy hoe efa ho lasany alina le jour approche. ka efa mbe akaiky kokoa ny andro Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. koa aoka aritsika ny asan'ny maizina ka hitafitsika ny fiadin'ny mazava Marchons honnêtement, aoka isika hitondra tena tsara comme en plein jour, toy ny amin'ny andro loin des excès d'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, de querelles, de jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et ayez point soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny famamona tsy amin'ny fitsangatsanganana na amin'ny fijejejona tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana fa hitafio Jesosy Kristy tompo ary aza miainy amin'ny nofo hatanteraka ny filany Paul nous dit dans quel temps nous vivons. paoly an dia milaza amintsika hoe vanim-potoana manahoana zao Vous savez ianantsika dans zao quel temps nous vivons? fantanareo hoe vanim-fotoana manahoana ve zao Nous vivons dans ianantsika les temps zao de la fin, non? fanandro farany zao ianantsika zao sa tsy C'est vrai, zany c'est pas vrai. marina zany sa tsy marina Le Seigneur ne tardera pas à venir. ary ho avy tsy ho ela ny tompo a Mais qu'est-ce qu'il dit? fa inona ny lazainy Nous savons que nous sommes dans les derniers temps. fantatsika fa ao anatin'ny fanandro farany isika La nuit est avancée. ary efa ho lasany alina Le jour va se lever. ary ho avy ny andro a hiposaka Si nous savons que la nuit se termine, ary raha fantatsika hoe Un efa ho nouveau lasany jour. alina un nouveau jour se lève, dia hisy andro vaovao a vous allez au bureau en robe de nuit, dia vous allez au bureau en robe de nuit, en pyjama. dia andeha any am-piasana miaraka amin'ny akanjo mandro ve nareo Faites quoi? inona ny ataonareo Hein? Le jour s'approche. La efa nuit se manakaiky ny termine. andro a efa lasany alina Hein? Vous vous réveillez de votre lit.
dia mifoha mitsangana eo amin'ny fandriana Vous ianareo allez a travailler en pyjama? dia andeha hiasa miaraka amin'ny akanjo mandry Vous ve allez ianareo au bureau en pyjama? andeha ho any amin'ny fiasana miaraka amin'ny akanjo mandry ve ianareo Vous faites quoi? fa inona nataonareo On se dépouille des œuvres de la nuit. dia manala ny zavatry ny alina On enlève sur lui son vêtement de nuit. ary manala ny akanjo fitafy tamin'ny alina On revêt un habit de jour. dia manao fitafy a ho an'ny andro ho amin'ny Vous mazava êtes d'accord? manaiky an'izay ianareo a L'apôtre Paul nous dit le jour, le temps de la grâce va se terminer. ary apôstôly paoly dia milaza hoe ho tapitra ny andro fahasoavana L'avènement du Seigneur approche. ary efa akaiky a ny fiavian'ny tompo Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. andao itsika ho faty a andao isika ho faty a ny amin'ny fitafitsika taloha Hein? Et revêtons-nous le vêtement de la lumière. andao itsika hitafy a ny fitafiany En mazava quelque sorte, mes frères et sœurs, c'est le temps pour que chacun de nous prenions conscience de l'état de notre cœur. amin'ny teny hafa dia tokony hoe ho tsapatsika ny toe-panatsika ny Et que toe-potsika nous nous dépouillons tout sentiment qui n'est pas propre devant le Seigneur. ary tena anafoana izay saina tsy avy amin'ny tompo rehetra isika Que nous faisons mourir tout ce qui est charnel en nous. ary amono a izay araky nofo rehetra ao anatsika Nous faisons disparaître toute revendication. ka anala ny fitakinjo rehetrarehetra Mais que dans notre cœur, nous soyons prêts dia ao anatin'ny fotsika ho vonina de nous isika revêtir de la vie du Seigneur. ny fiainan'ny tompo C'est vrai, c'est pas vrai. marina Et zasa marcher tsariny ary comme en andeha plein jour. tahaka ny mazava Hein? Hier, je disais avec les jeunes, omaly a quand dia on marche dans la lumière, hoe rehefa mandeha eo amin'ny mazava le ténèbre se dissipe. dia tena hoe miala ny aiziny Quand nous marchons dans la lumière, le ténèbre se dissipe. rehefa mandeha ao mazava isika dia miala ny maiziny Quand la lumière du Seigneur brille dans notre cœur, ary rehefa mamirapiratra ao anatin'ny fotsika ny nous fahazavan'ny nous tompo débarrassons tout ce qui est charnel en nous. dia ho asorintsika daholo izay ara-nofo rehetra ao anatsika Toute corruption qui est encore en nous, izay fisainana ratsy rehetra izay mbola ao amintsika tout jugement qui peut encore avoir en nous, izay fitsarana rehetra izay mety mbola isy ao toute amintsika irritation qui peut encore avoir en nous, izay mety hoe fatezerana rehetra izay mbola tout misy ao amintsika orgueil qu'il peut y avoir en nous, izay avinavina rehetra izay mbola misy ao amintsika nous en débarrassons. dia hoe sorintsika izany D'accord? On enlève ce vêtement-là. ary sorintsika izay fitafiana izay C'est vrai, c'est pas vrai? marina zay sa tsy Et on se marina revêt dia mitafy isika de ce vêtement ilay fitafiana de l'Esprit de Christ. ny fanahin'i Kristy C'est pourquoi, frères et sœurs, je veux vous encourager. Allons nous examiner. dia izay mampatonga mampahery anareo hoe andao andinika ny tenantsika Vous êtes d'accord? manaiky Allons an'izay regarder anareo notre cœur. andao hijery ny fotsika Est-ce que Jésus vit en moi? miaina atao anatiko ve jesosy Est-ce qu'il vit sa vie en moi? miaina ny fiainany atao anatiko ve izy Est-ce que je suis habillé par son Saint-Esprit? ary za ve mitafy ny fanahy masiny Est-ce que sa gloire brille à l'intérieur de mon cœur? ny voninany ve mamirapiratra ao Chacun de anaty nous a besoin de voir cela. ary ny tsirairay avy amintsika dia mila mahita an'izany Moi, je vois pour moi et vous voyez pour vous. Chacun de nous, on a besoin de voir. za mahita ny amin'ny tenako a ianareo mahita ny amin'ny tenanareo ny tsirairay Et avy amintsika n'oublions dia pas, samy les frères et zay sœurs, qu'il y avait une salle remplie de conviés. dia aza mieritreritra hoe toerana feno an'le nasaina Et quand la salle était remplie de conviés, personne n'avait un regard sur personne. dia rehefa feno le toerana feno andreo nasaina dia Tout le tsy monde misy avait mijery dans son cœur cette joie de voir le roi venir. fa ny tsirairay avy tao anatin'ny fony dia nanana an'izay fifaliana izay hoe ahita mpanjaka ho avy a Leur souhaiter la bienvenue. ary andray azy Il va venir, il va venir. ho avy izy Ah, il va venir. ho avy izy Hein? On entend un son de porte qui grince. Ah, dia maheno varavarana Il descend l'escalier, il descend l'escalier. zany izy efa midina il va venir, il va venir. ho avy izy Vous comprenez, les frères et sœurs? Et chacun regarde personne là. dia tsy misy fampijery Tout le monde était concentré pour la visite. fa samy mifantoka ny amin'ilay fiaviana famangina Même celui qui était déshabillé, na ireo izay tsy nitafy qui n'avait pas tsara son habit de noces. izay tsy nanana ny akanjo Et fampakaram-bady c'est là la confusion, les frères et sœurs. dia eo any misy fifangarona Hey, mon na ami. fivavavy,
hoe namako a Où est ton habit de noces? aiza ny akanjo fampakaram-badinao Hé mon ami, or namako a pourquoi tu es entré comme ça? fa maninona ohatran'izao ianao Laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs. hoe hiteny zavatra iray aminareo Nous pouvons nous justifier aux yeux des hommes. mety afaka manamary-tena eo anatrehan'olona isika Vous êtes d'accord? manaiky an'izay Nous ianareo a pouvons nous justifier aux yeux des hommes. afaka manamary-tena eo anatrehan'olona isika C'est ma femme. vadiko io Ah, c'est le frère Tchouri. raha latsioro io Ah, c'est la sœur Intel. raha anabaviany Ah, io c'est à cause de lui. noho izy Mais c'est pas lui qui te fait garder ton cœur. fa tsy izy no antotonao fonao C'est pas lui la cause de ça. tsy izy no anton'izay C'est toi. fa ianao Vous êtes d'accord, les frères et sœurs? manaiky an'izay nareo raha lasana bavy a C'est pourquoi quand le Seigneur s'est levé zay ny antony hoe rehefa et nitsangana ny quand il a tompo posé à cet homme la question, dia nametraka fanontaniana tamin'io lehilahy hé io mon ami, namako comment tu es entré ici comme ça? fa ahoana anao ohatr'izao no nidiranao teto Où est ton habit? aiza ny akanjonao Il nous dit que cet homme eut la bouche fermée. dia voalaza hoe tsy namaly a io lehilahy Je io peux me justifier à vos yeux. afaka manamary-tena eo Je peux anatrehanareo vous donner a 1000 raisons que j'ai raison. ary afaka mame antony arivo aminareo hoe manana antony tsara C'est vrai, c'est pas vrai. marina zany sa tsy marina Mais quand j'arrive devant le Seigneur, fa rehefa tonga eo anatrehan'ny tompo a comme il s'est adressé à Caïn, tahaka ny hoe rehefa ndresaka tamin'ny kaina izy fais-tu bien de t'irriter? Fais-tu bien de t'irriter? hoe mety ve a hoe tezitra ianao Là aussi, Caïn n'a pu rien dire. dia teo koa kaina dia tsy niteny tsony izy Quand le Seigneur va nous poser la question, ny tompo a rehefa metraka fanontaniana amintsika qu'as-tu fait de ma grâce? nataonao ina ny fahasoavako Qu'as-tu fait de mon évangile? nataonao ina ny filazantsarako Qu'as-tu fait de mes conseils à travers de mes serviteurs? nataonao ina ny torohevitra tamin'ny alalan'ireo mpanompo Qu'as-tu fait de la voix de mon esprit qui parlait dans ta conscience? nataonao inona ny feon'ny fanahy masina izay teny tao amin'ny feon'ny fieritreretanao Qu'est-ce que nous allons dire au Seigneur? dia inona no lazaintsika ny tompo Qu'allons-nous dire, les frères et sœurs? inona no lazaintsika raha lasaina bavy Pourtant, la grâce nous est donnée. dia nefa ny fahasoavana dia nomena antsika Le moyen pour nous transformer nous est donné gratuitement. ny fitaovana izay anovana antsika dia nomena antsika mamaim-poana Vous ne payez pas pour la prédication de l'évangile. ary ianareo dia tsy mandoha vola ny amin'ny fitoriana Vous ne payez filazantsara pas pour la présence du Saint-Esprit dans votre cœur. ianareo dia tsy mandoha vola ny amin'ny fanatrehan'ny fanahy masina ao anaty fonareo Que faisons-nous avec la grâce de Dieu? fa ataontsika ina ny fahasoavan'andriamanitra C'est une question que nous devons nous poser. fanontaniana izay tokony apetratsika amin'ny tenantsika Qu'est-ce izany que je fais avec la grâce? ataoko inona ny fahasoavana Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? manaiky an'izay nareo raha lasana bavy a Non? sa tsy izay Vous ne répondez pas? toa tsy mamaly nareo Qu'est-ce que vous faites avec? Avec. ataonareo inona ilay fahasoavana L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit veillez dia nefa ny epistilo any hebreo À a ce dia que milaza amintsika personne hoe miambena ne se prive de la grâce. mba tsy hisy odiso amin'ny fahasoavana na dia iray ary Quelle grâce tena hoe fahasoavana pour changer notre cœur, fahasoavana anovana ny pour fotsika changer notre vie. anovana ny fiainantsika Vous savez ce qu'il dit encore? fantatrareo ihany koa ve ny lazainy Il dit si un sol, un terrain, hoe raha misy tany anankiray a sur lesquels la pluie tombe tous les jours, dia misy orana milatsaka eo amin'izany tany izany et que isan'andro ça sort des épines et des ronces, dia misy tsilo maniry avy ao on finit par y mettre le feu. dia lasa hodorana amin'ny afo izany a Hein? On finit par y mettre le feu. lasa hodorana amin'ny afo izany Il dit mais si cette terre fa raha ohatra ka io tany io produit des bonnes semences, dia mamokatra voatsara il partage la gloire. dia omena voninahitra izy Qu'est-ce qu'il veut dire ça? inona ny dikan'izany Si nous entendons l'évangile, frères et sœurs, raha ohatra tsika ka mahay ny filazantsara si raha tous les lasana jours bavy le a, Seigneur est en train de nous arroser par sa parole, raha isan'andro ny tompo dia manondraka atsika si amin'ny tous les jours alalan'ny teniny l'Esprit de Dieu parle à notre cœur, raha ohatra ka isan'andro ny tompo miteny amin'ny si fotsika tous les jours nous avons l'occasion d'être avec des personnes qui nous parlent de la part de Dieu, raha ohatra tsika ka isan'andro a dia manana fotoana et miaraka amina que olona miresaka notre atsika momba cœur ny tompo s'endurcit,
dia nefa mafy ny fotsika dia nefa mafy ny fotsika on finit par être réprouvé. dia lasa ho tonga tsy ankasitrana isika. L'apôtre Paul nous dit, bien que nous en parlons ainsi, frères et sœurs, dia nefa ozy ny apôstôly Paoly hoe na dia miteny tahaka izany ary nous izahay espérons de votre part dia mananteny izay avy aminareo des choses meilleures. hoe zavatra tsara kokoa. Vous comprenez, frères et sœurs? Il dit, vous n'êtes pas de ce côté-là. hoe anareo dia tsy any amin'izany. Ça, c'est ceux qui arrivent à ceux qui ferment son cœur à la grâce Izany dia tonga ho an'ireo izay Et qui- manidy ny foniny amin'ny et qui le fahasoavana rejettent. ary manary Il dit, an'izany. mais vous, Fa ianareo vous n'êtes pas de ces gens-là. dia anareo tsy ao anatin'izany olona izany. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay ianareo C'est pourquoi, frères et sœurs, izay ny antony ralasaina bavy ne fermons pas notre cœur. andaontsika tsy hanidy ny fotsika Allons nous éprouver, allons analyser notre vie andao tena izaha ny fiainantsika et allons nous approcher du trône de la grâce dia andao isika anantona ny fiandriana pour que le ny Seigneur nous fahasoavana réveille de sa justice. mba ny tompo ane ampitafy atsika Faut qu'il nous ny donne fahamarinany un vêtement blanc, ka ame azany atsika akanjo Pur. fotsy madio un cœur parfait. fo tanteraka. C'est pourquoi je vous encourage Izay tiako hampaherezana et je anareo m'encourage avec vous. dia mampahery ny tenako miaraka aminareo Nous sommes invités. hoe nasaina isika Vous êtes d'accord? Nous sommes les invités du Seigneur. manaiky an'izay nareo hoe Nous sommes de nasainy ceux qui ont tompo été isika graciés par le Seigneur. dia ilay nomeny tompo tao anatin'ilay naneho'ny tompo ny fahasoavana isika Profitons de ça, frères et sœurs. dia andao isika hanararoatra an'izay raha Permettons au lasaina Seigneur bavy de changer notre vie. andao isika hamela ny tompo hanova ny fiainantsika. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay nareo Vous êtes d'accord avec moi? miara manaiky amiko ianareo Que le Seigneur nous aide. ny tompo any hanampy atsika. Amen, pas amen. Amen sa tsy amen? Comment êtes-vous ce matin? Ohatrany ahoana nareo amin'ity maraina ity? Dans quelle attitude notre cœur se trouve ce matin? Toe-pomana ahoana no misy ny fotsika amin'ity maraina ity? Sommes-nous dans des combats? Ao anaty ady ve isika? Sommes-nous dans la résistance? Ao anatina fanoherana ve isika? Ou bien nous sommes de ceux qui veulent revêtir Sa isika dia ao anatin'izay te hitafy revêtir de la vie de Dieu? hitafy ny fiainan'Andriamanitra. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand notre cœur, quand nous nous éprouvons nous-mêmes Izay ny antony hoe rehefa mandinika ny tenantsika et isika que nous nous approchons du Seigneur, ka manantona ny tompo sa grâce est là pour nous relever. dia eo ny fahasoavany anangana atsika. Sa grâce est là pour nous relever. Eo ny fahasoavany anangana atsika. L'auteur des Hébreux dans le chapitre 3 nous dit, Ny mpanoratra ny Hebreo ao amin'ny toko fahatelo dia milaza si aujourd'hui vous entendez sa voix, hoe ankehitriny raha maheno feoany ianareo n'endurcissez pas votre cœur. dia aza manamafy ny fonareo. Vous avez déjà lu ça? Efa namaky an'izany ve ianareo? Vous entendez la voix du Seigneur ce matin? Maheno feo any tompo ve ianareo amin'ity maraina ity? Sommes-nous prêts à nous humilier devant Dieu? Vonona ve isika anetry-teny eo anatrehan'ny tompo? Sommes-nous prêts à nous dépouiller de notre vieil habit? Vonona ve isika ny anafoana ny fitafitsika taloha? Sommes-nous prêts à rejeter tout ressentiment? Vonona ve isika hanary ny fihetsem-po ratsy rehetra? Si nous sommes prêts, Raha vonona isika, si nous sommes prêts à ouvrir notre cœur, raha vonona isika hanokatra ny allons fotsika nous mettre debout dia andao hiaraka hitsangana et allons nous approcher du Seigneur ce matin. dia andao isika hanantona ny tompo amin'ity maraina ity.